raha banao ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara zao ny zana-bolana nazovana hatrany aloha ny varatra tamin'ny teny ity ho any ilany atsinanany nosy iray manontolo iny mbola nisy zany orana sy ny heritrandro tamin'ny ilany atsinanany Madagasikara mitoy izay ato anatin'ny 3 andro avy ary ny maripana ihany koa mazava sy dia mbola misy fiovana goavana andrasana aloha zany mahakasika an'izay maripana izay raha ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefana kosa dia misy hatrany ny tsy famarina toeran'ny atmosfera ho ana faritra sasany indrindrindrindra moa zany mitapaka andro hariva mety ahitana an'izay ka mety hitondra tandrividraona ho ana distrika na faritra sasasasany amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia misy hatrany aloha ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo izay somary teviteviny izay indraindray any amin'ny faritra ivatovavy sy ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana mandraona mety arahina herika kosa ny ilany atsinanany avoatany mitatra hatrany amin'ny voatany moa zany izay heriandro izay indrindra ho an'ny faritra Nalamanga sy Itasy ary Vakinankaratra misy ny tandrividraona mety mandalo any manakaiky ny nosy be ho an'ny vao maraina be fa misava ny andalana ihany zay rehefa avy eo ny ambiny kosa dia ny masoandro no mibatoerana tanteraka raha ny piso tolakandro mbola tsy misy fiovana goavana andrasana satria dia mbola manorana ny ilany atsinanany nosy iray manontolo indrindrindra ny morontsiraka mandraona mety arahina herika ny ilany atsinanany voatany etisy ny tandrividraona misitokotoko any amin'ny tany melaky ary mandraondraona ihany koa ny andro any faritra Sofia Betsiboka any amin'ny faritra Ibongolava sy Itasy ny ambiny kosa dia ny masoandro no mibatoerana indrindrindra moa zany any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoatany ary 13 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana indray dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo zany ho an'ny tapany avaratra andrefana raha toka 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara iny ho an'ny andro ny alahady dia mbola tataratra hatrany aloha zany ny tanjaky ny varatra avokany dia mbola mitohy ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo nazanona zany mety misava ihany zay amin'ny atoandro indrindrindrindra any amin'ny morontsiraky ny faritra avoan'ny atsinanana sy ny ilany avaratra amin'ny tapany atsimo atsinanany morontsiraka zany hoe manakaikaiky ny distrikany Manakara no miakatra makany amin'ny distrikany Manoro izay ny ilany atsinanany avoatany ihany koa dia mandraona mety ho arahina herika hatrany ary mitatra hatrany amin'ny faritra Sofia sy Diana iny izay herikeriky andro zay any amin'ny tapakandro maraina ny alahady izay ny ilany andrefana kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay mbola manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo hatrany aloha ny avoatany ny ambony indrindra raha toka 20 ka hatramin'ny 25 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara fa ny any amin'ny tendrony avaratra sy ny tapany avaratra atsinanana kosa no miakatra 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny any andrefana kosa tsy dia misy ny fiovana goavana fa eo amin'ny 30 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay andro ny alahady izay hitantsika any Maivatanana sy ny any amin'ny distrikany Mahajanga no mety ahitana an'izay amarantsika azy ny andro ny alatsinainy mbola hita taratra hatrany ny varatra avokany dia mbola manorana ny andro ny ilany atsinanany nosy mety arahina herika ho an'ny ilany atsinanany avoatany ary ny tapakandro hariva kosa mety hitrangana tandrividraona ho an'ny faritry Boeny sy ny faritry Betsiboka ary koa ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana iny mandraondraona ihany koa ny andro ny atan'ny faritry Menabe sy ny atan'ny faritra atsimo andrefana ny orana tandrividraona dia mety hitatra ihany koa any amin'ny morontsiraky ny faritra Andohy sy ny faritra Anosy ny ambiny moa zany dia maina aloha ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay mety miakatra kely ho an'ny avoatany 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary manodidina ny 14 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny any amin'ny ilany atsinanana 20 ka hatramin'ny 9 degré celsius kosa any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara mijanona 30 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Boeny iny amaranantsika ny fandaharana amin'ny teny ity dia ny tany falitoandrivotra mijanona amin'ny antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay teto Antananarivo manodidina ny fetrany amesa avokoa ny refereta voaray ary raha ny mandrafitry fefitry ny andro atao anatin'ny 3 andro mijerena dia vinavinaina ho ambany izay tany falitoandrivotra izay raha eto Antananarivo izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ara-pisyray taona manaraka